Iafalimeravatsika rehetra indray amin'ity taona vaovao ity elaela mihitsy tsy niona oktobra tsika zany niona farany teto, novembre tsinona relève ny teto décembre tsy nisy fa tany Tamatavy de janvier tsy nisy ohatrany tsisy foana de zao ndray tsika vao tafara keto rehefa taona vaovao de ohatr'izay ny fandehany hoe mifampirarisoa ny olona fa mifanonona teny tsara ary manantena ny atateraka ny teny zay ambara iny zany, zay zany ny fandehan'ny fotoanany olona isaky ny voalohan'ny taona, fa tsy ny voalohan'ny taona ihany fa misy ihany koa ty antsoina hoe tenim-pinoana ty zay ataon'ny olona. Mety ao anatin'io ianao fa tsy fantatrao, zany tsy hoe mety ao anatin'io fa mety manaraka ny fampianaran'io ianao fa tsy fantatrao, ary misy tena mirehare mihitsy fa ao anatin'io fampianaran'io ary mahomby ny fiainany vokatr'io tenim-pinoana io. De izay no jerentsika androany zany momba n'izay tenim-pinoana zay hoe ahoana mombamomban'izy io inona ny fotom-pampianarana sy ny fandehan'ny lay tenim-pinoana. Ny tenim-pinoana zany raha ny ahitana anazy sy ny azotsika mitinana anazy na ny fijerin'iza na ny fijerin'iza de ny Hébreu 12:7 no mamintina azy tsara hoe finoana no afantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao ka tsy zay zavatra hita maso no nanaovana izao zavatra hita izao. De hitantsika eto ny teny hoe finoana, de hitantsika eto ny teny finoana sy ny tenin'Andriamanitra, izay finoana sy ny teny miaraka io mampisy ny tsy misy, zay le izy. De tenin'Andriamanitra mitombona tsara hoe ny tenin'Andriamanitra zany nampisy ny tsy misy, fa ahoana koa izy zany eo amin'ny fiainantsika, ahoana ny fiantraikany io amin'ny fiainantsika, zay le fandehan'le resaka. Ka hojerentsika kely aloha ny atao hoe teny Famaritana, ny atao hoe teny no jerentsika voalohany de aveo faritantsika koa ny finoana, de zay tsika vao miditra amin'le tenim-pinoana. Ny atao hoe teny raha ny rakibolana malagasy, miezaka mampiasa rakibolana malagasy de mitaona antsika hoe ndao koa mba hanana, zany iny fa misy dictionnaire Larousse eo an-tranonareo fa tsisy rakibolana malagasy eo an-tranonareo, de mba manentana an'izay taloha Grand Robert ny fampiasako fa ataoko rakibolana malagasy izy mba zay gasy mahay mamaky baiboly. Ny teny ozy izy de feo avoaka ny vavan'ny olombelona zay misy heviny. Raha ohatra izy zany ka tsisy heviny fa dojokorosokorana de tsy teny izy zay, na teny tsy fantatra na tenin'anjely, fa le teny eto le tenin'olona le resahany eto de misy heviny. Ohatra tsy nanonona teny na de ny raim-bava azy izy, tsy ny teny mihitsy izy, tsy nanonona teny na de ny raim-bava aza izy. Zay ny heviny voalohany. Ny heviny faharoa dia hoe fitambarana tarehin-tsoratra misy heviny, rafim-peo milaza hevitra ray ka ataondray manonona sy indray manoratra, any hoe miainga io adevitra be, satria misy ny teny hoe ny tenin'Andriamanitra de tsy azo atao soratra. Miainga maka ny fisainany Barta, zay tsy fantatry le olona koa hoe Barta ny arahany, de tsy mety manaiky mihitsy izy hoe ny teny zany tsy azo atao soratra. Nefa eto mivoaka tsara mihitsy hoe fitambarana tarehin-tsoratra. Tarehin-tsoratra zany hoe ABDEFG misy heviny fa tsy hoe ABDEFG, tarehin-tsoratra misy heviny de le rafim-peo rehefa mitambatra zany hoe de lasa rafim-peo milaza hevitra ray de miara-tononona izy rehetrarehetra, de zay no atao hoe teny. Ohatra misy teniteny eo amin'ny hoe io eo rakoto, io eo rakoto, le io zany teny ray eo teny ray rakoto teny ray, de ny io fitambarana tarehin-tsoratra isy o, de ny eo tarehin-tsoratra esy o, de ny rakoto RAKOTO. Zay zany teny ihany koa zany ny soratra fa raiketina tsoratra ny teny, zay no teny. De fahatelo ny teny koa izy de eto milaza
karazateny ampiasaina amin'ny firenena samihafa. Ohatra mahay teny anglisy ve ianao? Teny de langue zany izy eto a, mahay teny anglisy ve ianao? Zay ny hevitry ny teny amin'ny akapobeany. Ny zavatra tsara marihana sy mapetraka mahazava-dehibe ny teny de zao hoe ny olombelona ihany ny zavaboary mahay miteny. Ny bloky na mamoaka feo teny amin'ny fitenin'olona ara de izy tsy hainy ny dikan'iny teny iny, tsy hainy fa izy mamerina manao bloky fotsiny bloky fa tsy mahay miteny avy any anatin'ny saina izy. Ny olombelona ihany a ny zavaboary mahay miteny. Zay mazava-dehibe ny teny voalohany a. De faharoa misy heviny zavatra teneniny. Zay zany mahasamy hafa ny olombelona sy ny bloky a, misy heviny tsara avy ao anatiny a ny zavatra teneniny. Zay ny teny fa raha ny finoana indray nijerentsika de tsotra kely haintsika tsara ny Hébreu 7:1. Ny Hébreu 7:1 de milaza hoe ary finoana no fahatokinany amin'ny zavatra tenaina sy fanehoana ny zavatra tsy hita. Zany hoe ny zavatra antenainao de matoky ianao fa ho azonao io zavatra tenainao io. Zay le finoana. Ny finoana de misy zavatra mbola tsy hitanao nefa ny a hainao no maneho azy. Zavatra tsy hitanao nefa hainao no maneho azy. Zay zany a ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra momba ny finoana. Anisan'ny mazava-dehibe ny finoana ihany koa haitsika fa ny Hébreu 1:20 de amresaka momba ny finoana ny toko ray manontolo ny 9:7 efa hitantsika teo a, ny 9:1 io a, ny 9:9 ihany koa dia zava-dehibe tahaka an'io hoe fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Zay koa mazava-dehibe ny finoana. Tsy afaka mahazo sitraka amin'Andriamanitra ianao raha tsy misy finoana. Fa izay manantona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Dika zay ngeza be zany io resaka finoana io amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. De rehefa mitambatra zany izy anankiroa tenim-pinoana de ahoana no fandehany. Eo zany nijerentsika de tahak'izao ny drafitra hitondrantsika azy a. Hijerentsika aloha ny tantaran'ny andohany io tenim-pinoana io. Avay zany nampisy an'io tenim-pinoana io a, de ny fitarany rehefa avy eo. De faharoa jerentsika amin'izay ny fampianarany. Ao anatin'ny fampianarany a misy zavatra anankiefatra ho jerentsika. Fampianarana le fotom-pampianarana efatra an'ilay tenim-pinoana no jerentsika de tonga de valitsika, toeritsika tsirairay. Mandeha zany ny voalohany de toerina, mandeha faharoa toerina, fahatelo toerina, faefatra toerina. Zay ny anaovantsika azy. Fa tsy hoe fitaitsika aloha le fampianarana zay vao toeritsika, fa azavaitsika aloha ny azy a de isaky ny fotom-pampianarana ray de valitsika avy hatrany araka ny soratra masina. Zay le hoe gasy mahay mamaky baiboly. Alohany idirantsika amin'ny andohany aloha zany a de ampidiriko tsara ianareo ahita hoe karazam-pampianarana kristiana ity hoe tenim-pinoana ty. De alohany idirantsika amin'le tenim-pinoana ty anatiny de hitra amin'le teolojia kristiana, zany hoe le tena ngeza be teolojia kristiana. Anaky telo ngeza be ny anakefatra ny teolojia kristiana fa misy anankiray fanampiny a zay be mpanaraka ihany koa. Ny teolojia voalohany de ny katolika. Maninona ny atao hoe teolojia katolika? Ny teolojia katolika zany de zao ny mateolojia katolika azy hoe ny fahefana lehibe indrindra ao a de misy anankitelo. Ny voalohany a ny baiboly, ho anazy ny fahefana lehibe indrindra. Fa ankoatra ny baiboly a de ny fampianaran'ny fiangonana, de ny fahatelo ny lovatsofina na tradition. Baiboly a ny fampianaran'ny fiangonana na magistera, de ny lovatsofina na tradition. Any amin'ny fampianarana momba ny sekta efa miresaka an'izany, tsy hoe sekta akory ny katolika fa tsy dio ny pejy gasy mahay mamaky baiboly momba ny sekta de hitanao velabelary kokoa izy any fa eto izy lalovantsika fotsiny. Zay telo zay zany ny fototry ny fampianarana katolika. De ny faharoa ny antsoina hoe liberal. Liberal indray de tsotra ny sainao no mitondra an'io.
izy zany dia tsy mino akory ny baiboly ho tenin'Andriamanitra fa ampiasaina fotsiny ny baiboly eo amin'ny sehatra kristiana mba hitezana ny finoan'ny olona fa io izy mampianatra an'io mahafantatra tsara hoe tsy marina zany tsisy ezany fa angano ny betsaka ao anaty baiboly. Zay ny libéral. Io dia teolojia ngeza eto Madagasikara fa tsy fantatrao, mety ao anatin'io ianao fa tsy fantatrao fa lalovantsika iny. Dia ny fahatelony ny orthodoxe miainga avy amin'ny Karl Barth efa niresantsika teo izay milaza hoe ny tenin'Andriamanitra dia tsy mety ho proposition, zany hoe tsy mety ho soratra na inona fa ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy ihany. Jesosy ihany ny tenin'Andriamanitra. Dia ianao zany raha te azo tenin'Andriamanitra dia zao mihaino toriteny ianao dia amin'ny toriteny iny ianao manana fihaonana amin'ny Jesosy, amin'ny Kristy, dia zay le tenin'Andriamanitra. Zavatra kely ohatr'izao amin'ny fiainanao rehefa mihaino toriteny ianao misy fihaonana amin'ny Jesosy Kristy, zay ihany ny tenin'Andriamanitra ho an'ny néo-orthodoxe. Dia ny fahaefatra farany dia ny teolojia évangélique. Ny teolojia évangélique indray moa zany dia mametraka hoe ny baiboly irery ihany. Ny baiboly irery ihany ny fahefana faratampony ho an'ny mpina. Tsy azo ampiana, tsy azo analana. Dia ny fahefatra ataoko hoe tsy teolojia izy ity fa atao hoe teolojia ihany nefa misy fampianarana ihany koa natao momba ny illuminisme, natao gasy mamaky baiboly dia ireo le olona mieritreritra hoe mahazo fanambarana avy amin'Andriamanitra. Zay mbola mahazo fanambarana hafa avy amin'Andriamanitra ankoatra amin'ny baiboly. Zay zany ny antsoina hoe illuministe. Ny gasy mamaky baiboly tompoko hoe fankahazo tsara tsika ary tena faly amin'izany mihitsy izahay dia évangélique. Ny zavatra ho resantsika eto zany dia évangélique dia ampitahintsika amin'ny izay fisainany évangélique zay foana ny zay fampianarana raisitsika eto, zay mametraka ny baiboly ho an'ny fahefana tokana fototra, ohatra misy lafisaina izy zany, fahefana fototra tokana ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'io évangélique io indray araka ny nambarany Sébastien Fath dia mpanao tantara sady sociologue kristiana, dia misy karazany tahaka zao ny évangélique. Tsy karazany aloha ny resantsika fa hidirantsika lalina le izy. Reto anankitelo reto mazava-dehibe ny évangélique. Voalohany dia ny azy ny fahefana dia tokana ihany zay ambaran'ny soratra masina, zay le antsoina hoe sola scriptura. Ny soratra masina irery ihany ny fahefana faratampony, tsy faly, tsy fiangonana, tsy iza fa zay lazain'ny baiboly. Day ny maha évangélique ny évangélique voalohany indrindra. Faharoa dia ny évangélique koa dia manindry tsara ny fiovapo, any hoe fahasoavana ny namonjena antsika amin'ny finoana. Nisy ianao mpanota dia nisy ianao kristiana ao amin'ny Kristy, misy an'izay fiovapo zay zany zay ny atao hoe évangélique. Zay ny antsoina hoe sola gracia, zany hoe fahasoavana mahavovonjy atsika dia mahaolom-baovao atsika. Dia ny fahatelo dia ny fitoriana ny filazantsara, tena zava-dehibe. Zay maha évangélique azy, manao évangélisation, mitory ny filazantsara mba hahatonga ny olona ino ny Jesosy Kristy, satria finoana ihany no mahavonjy. Zay ndika le hoe sola fide, teny latinina reo mavomavo reo. Ny finoana ihany no mahavonjy, ka ny olona tsy afaka mino raha tsy mahare toriteny. Dia zay ny antony hitoriana ny filazantsara. Zay zany maha évangélique ny évangélique. Dia miditra amin'izay tsika amin'le karazana évangélique araka ny lazainy Sébastien Fath. Misy ny évangélique zany le antsoina hoe fondamentaliste. Ny fondamentaliste fatrapanohatra loatra ny libéral izy ireo, dia tena mifikitra tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay maha fondamentaliste azy, saingy vakiny arabaky teny ny baiboly. Ho azy zany dia arabaky teny ny baiboly io, tsy azo adika io, tsy azo interpréter io fa zay voasoratra dia zay ihany ao. Ary tena manindry tsara an'izay izy, fa rehefa tsy zay ianao dia tsy izy ianao raha vao tsy zay. Dia ny misy fijery
ny fototra zany zay évangélika izy a fa mahasamihafa azy misy fijery secondaire kelikely tsy de makaiza tsy mahavery tsy mahavonjy a fa reny itrikitihany mafy zay ny fondamental itrikitihany mafy ka raha vao tsy mitovy amin'iny ianao de tsy izy zay ny évangélika voalohany. Karazana évangélika faharoa de ny antsoina hoe conservateur. Io le conservateur io zany de zao hoe lay fijery évangélika efatrany amin'ny ray ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany de io ihany ny tazomy mandrak'androany, tsy miala amin'io izy fa zay voasoratra ao anaty baiboly ihany de zay ihany no ifikirany. Ny fahatelo a de ny antsoina hoe pentecôtiste. Amin'ny pentecôtiste koa de évangélika. Mahasamihafa azy amin'ny conservateur fotsiny de zao hoe izy de manindry ny deuxième expérience traikefa faharoa. Zany hoe ianao a de baiboly ihany ny fototra dia ny fahasoavana mahavonjy ianao a ary militorina ny filazantsara ianao de rehefa mino ianao a mandray an' Jesosy de converti. Zay ny pentecôtiste. Fa ny fanampiny de miverina amin'le pentecôte tany amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa foana izy hoe tsy maintsy miteny tsy fantatra ianao a. Zay le deuxième expérience atao batisan'ny fanahy masina ianao de miteny tsy fantatra, zay ianao vao tena pentecôtiste tsara. Zay misy hoe ny expérience voalohany zany ianao mandray an' Jesosy de converti, fa ny expérience faharoa ianao mandray fanahy masina dia teny tsy fantatra. Zay ny atao hoe pentecôtiste. Misy betsaka izy eto Madagasikara. Ny fahatelo a de ny charismatique. Izy ndray tsy manindry an'le batisan'ny fanahy masina loatra fa izy ndray manindrahindra ny charisme. Ny charisme de le fanomezam-pahasoavana rehetra hita ao anaty baiboly a, ny miteny tsy fantatra, manasitrana, manao fahagagana, ny finoana sy ny ohatr'izany a, reo ny charismatique. De ny fahadimy a tia le hojerentsika androany. Nampidiriny Sébastien Faty ao anatin'ny évangélika izy, ary zareo koa de mihevitra ny tena no évangélika. Fa de zareo a zay mahatonga anazy miteny hoe troisième vague. Zay zany. Rehetra zany a de karazana évangélika fahatelo a zay antsoina hoe troisième vague, vague voalohany zany, ankoatra ny reto zany le tsy miova mihitsy fa de mitazona n'le efa mahazatra hatramin'izay a, de ny vague voalohany a tao amin'ny évangélika de ny pentecôtiste. Ny vague faharoa de ny charismatique. De ry zareo ny vague fahatelo. Ry zareo zany ny antsoina ihany koa hoe néo-charismatique na néo-pentecôtiste. Pentecôtiste vaovao na charismatique vaovao. Ry zareo ihany koa no antsoina hoe évangélisation de puissance. Ry zareo koa zany mpanao an'io évangélisation de puissance io. Tena ny azy fitoriana filazantsara de mahery vaika be satria arahana fahagagana foana, arahana famantarana foana, arahana zavatra tena tsy apozinao foana. De ao anatin'io troisième vague io a ny parole de foi na ny tenim-pinoana ao. Reo zany izy a troisième vague, néo-charismatique, néo-pentecôtiste, évangélisation de puissance, parole de foi. Ao zany, zay zany nampidirina tao anatin'ny tontolo manodidina tsika zany ahitana an'le hoe inona le tenim-pinoana resahana amintsika eto a, tsy le teny ino moa tsy hodranina firaritsoa loatra fa fotom-pampianarana anankiray zay mahazo vany eto ambony tany amin'izao fotoana izao, eny eto Madagasikara ihany koa. Ka misy fotoana izy ireo dia tena manao adihevitra be ao amin'ny Facebook. Nisy fotoana nalaza be izy de manao adihevitra de enao gaga zany hoe ahoana ary zany fisainan'le olona zany manao an'izany, kanefa io ka tena fotom-pampianarana ray manontolo mihitsy a ny ataon'izy ireo. Tsika eto Gasy mahay mamaky baiboly anatin'le conservateur, any hoe zay voalaza ny soratra masina ihany a no arahantsika, ary zay voalaza ny hatrany amin'ny ray ny fiangonana, ny réformateur, ny réveil a, de iny ihany mitazomitsika fa tsika tsy mitady zavatra hafa izany. Na izany ara reo anaky reto de rahalahy ho an'ny Gasy mahay mamaky baiboly a, ny fondamentaliste, pentecôtiste sy ny charismatique de tena rahalahy. Misy zavatra tsy hitovizany fa secondaire izany, fa amin'ny ankapobeny teny évangélika.
fa ny troisième vague dia io le jerentsika amin'izay zany le tenim-pinoana dia ho hitantsika hoe rahalahy very zareo sa tsy rahalahy zay le izy. Dia zao no mila mariana, misy ny atao hoe tenim-pinoana dia misy ny atao hoe tenim-pinoana. Zay mila azo tsara satria raha ny tena nitarika adihevitra teo amin'ny resaka tenim-pinoana ary dia ity pejy hoe tenim-pinoana ity. Nefa ity tenim-pinoana ity ny antom-pisiny dia manohatra n'le tenim-pinoana nefa ny anarany tenim-pinoana raha ka misy an'io pejy io zany nahitantsika nisy fotoana nalaza be zany raha tadidinareo adihevitra be satria olo malaza be teto Madagasikara no eran'izao tontolo zao mihitsy raha fa tsy Madagasikara fotsiny no ny kritikeny ty tenim-pinoana ty dia tao ny nahitany ho an'ny gasy mahay mamaky baiboly tao anatin'io adihevitra io no nahitana hoe ary kay be dia be kay ny tenim-pinoana eto Madagasikara. Azontsika misy ny atao hoe tenim-pinoana dia misy ny atao hoe tenim-pinoana. Ity tenim-pinoana ty dia évangéliques conservateur ry zareo fa midika le tenim-pinoana zany tamin'ny voalohany tena tanjon'ny zareo dia hanao citation ana doctrine, citation ana teolojiana malaza, Spurgeon, Sproul, Paul Washer, MacArthur, zay zany ny tena antony. Dia le hoe citation zany teny dia le izy zavatra momba ny finoana dia zay mahatonga ny zareo manao hoe tenim-pinoana fa izy tsy tenim-pinoana fa tenim-pinoana azontsika dia mila azontsika zany fa io ohatr'izao ny logoany ao anaty Facebook eo ireo raha tena manohatra ny tenim-pinoana mihitsiny kanefa ny anarany dia tenim-pinoana ihany koa.